Tany Toamasina maty voadaroka i Sergio izay mpianatra hanala fanadinana baccalauréat ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarao voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay efa nahito isan'andro. Tsy ampindrila moa isika fa vetrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia ny vaovao mampalahelo avy any Toamasina any no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Andao asiantsika resaka tena mazava ny mahakasika ny raharaha Andranomaimbo Antsirabe. Ny tena marina ny mahakasika ny zavaniseho tao Andranomaimbo Antsirabe tamin'ity herinandro ity dia toy izao manaraka izao. Lehilahy adala efa notsaboina teny amin'ny Toby FLM Ambohimahazo nanomboka ny taona 14 no tafapritsaka tamin'ny andro ny alatsinainy 1 Martsa 2024 tamin'ny mitatao vovonana ary namonina fatiolona rehefa aveo. Izany hoe tamin'ny harivan'io tokony ho tamin'ny 9:20 minitra no nitranga io von'olona teny Andranomaimbo io. Andeha hianatra eny amin'ny centre professionnel iray eny Antsenakely e Andriaromphasina Jean Christian na ihasina izay 20 taona no tojo io olona dala io. Sendra niala moto mba tsy ho voadonina ihasina no tampoka nipoitra avy any aoriana io adala io ary nanindronantsy azy teo ambonin'ny valahany havia. Nirifatra nitsoaka ilay adala nihazo any Antsenakely saingy voasambotra ny polisy ihany rehefa aveo. Ilay tovolahy naratra kosa nentina haingana tany amin'ny hôpitaly Atsimo fa indrisy tsy tana intsony ny ainy 20 minitra taoriany na tongavany tao amin'ny hôpitaly io. Omalin'iny kosa dia nitaky ny hanaovana fitsaram-bahoaka io adala io ny fokon'olona na izany aza voalamina ihany noho ny rehefa aveo. Ka ny hafatra ho anareo izay manana fianakaviana adaladala ireny ry vahoaka malagasy dia araha maso hatrany ny havanareo adala ary fatory tsy voaboaka ny trano na ihany koa ny tamboha sao dia hamono ka hahafaty olona tahaka an'izao zavanitranga tany Antsirabe izao. Mirary finonana feno araka izany ho an'ny fianakaviany manamanjo ary aingane ho sara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Eo amin'ny resaka halatra indray mpangarom-paosy tratehaky ny polisy teny Ivandry. Lehilahy iray izay 20 taona mpangarom-paosy sady mpanao sintomahery efa iokizana ano tratehaky ny polisy teny Ivandry tamin'ity herinandro ity hatrany. Ao anatin'ny loza mampalahelo tsy navela isotro kafe dia nivonoiny ny rainy. Lehilahy iray izay 20 taona no namonina faty ny rainy rehefa tsy navela isotro kafe be loatra. Niseho moa ity loza ity tao Ambodimanga fokotany Analabe Mazava commune Andodabe distrikany Toamasina faharoa ny 2 Aprily 2024 lasa teo iny. Efa voasambotra ny zandary ao amin'ny brigade full point ity lehilahy izay nahavan'ny ity taoriany izao famonony any rainy izao. Tena efa mitapy mihitsy ny olombelona amin'izao fotoana izao. Resaka fandarana tsy isotro kafe ve no ahavitanao mamono ny rainao izay niteraka anao. Tena efa nivadika biby ny olombelona ka mailmailo hatrany fa efa tsy misy olona azo itikisana tsony raha izao ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao no mitohy. Zazavavy kely 9 taona indray sady naolana no novonoina. Hita faty tamin'ity herinandro ity izay naolana sy nivonona tamin'ny fomba fiarabibiana tao Ambohimaso. Io zazavavy kely izay 9 taona io notsatohana tamin'ny antsy ny lohany sy ny fivaviny. Efatra mianadahy izy ireo ary manaraka ny rainy any amin'ny toerana fiasana satria miasa amina trano fisakafoanana ao an-toerana ity farany. Manana efitra manokana fatoriana ireo zaza ireo ka tao anatin'izany no nibatainy ilay olon-dratsy ilay zazavavy kely vao 9 taona ity. Nokaroana ny nahavandoza ankehitriny fa mbola tsy tratra ary mbola ao anatiny izay fikarohana izay hatrany ny fianakaviana sy ny zandarmerie pirenena amin'izao ankehitriny izao
ary aingany mba ho tratra izay olona tena manana toetra ratsy amin'ny habibiana izay namono anjazakely tahaka an'izao tsy vitany nanolana ihany fa novonoana mihitsiny tena izany ka olombelona izay tena efa tsy manana fon'olombelona intsony ary mendrika ny sazy izay faran'izay hentsitra ny olona manao toetra tahaka ny biby ohatran'izany. Eo amin'ny resaka basy tsy ara-dalàna indray izay tratra mpandeha taxi brosy iray izay natratrarana basy pistolet automatique miaraka amin'ny balle miisa roa nandritra ny fisavana izay nataony zandary izay teny Betsimpoaka tamin'iny lalam-pirenena fahaenina iny moa no nahitana an'ity basy tsy ara-dalàna ity. Andao amin'izay ho resantsika ny zava-nitranga tany Toamasina tany. Voalaza fa avy nankalaza adina na sujet type mba hanomanana ny fiatrehana ny fanadinana baccalauréat i Sergio izay tovolahy 20 taona mipetraka ao Mangarivotra Toamasina. Teny andalana hamonjy fodiana izy no nisy tovolahy izay tsy fantam-piaviana tafaraka tampoka taminy tao anatin'ny lalana somary tery. Nandrava findain'olona io tovolahy io dia nirifatra nandositra rehefa aveo. Tsy te halala nefa ireo andian'olona fa nidaroka any Sergio na niezaka nanazava aza izy. Nangataka hoentina any amin'ny sefokotany izy fa tsy norarahin'ireo andian'olona ireo izany. Nisesisesy nidaroka ka voamafy i Sergio. Teo amin'ny eskale hiakatra ny braon'ny fokotany no nialaina i Sergio izay zanaky lahatokany rainy. Tovolahy anisan'ny tsara fitondrantena ao amin'ny fiarahamonina misy azy izy araky ny fanazavana sy fijoroan'ny vavolombelona izay nataon'ny mpiarabelona tamin'ny hatrany. Tena mampalahelo ity trangan-javatra izay nahazo any Sergio ity satria ianao izay tsy manao ny ratsy, ianao izay manao ny tsara fa tsy mba nanampo an'izany hoe ota fiara-dalana amin'ny mpangalatra eny an-dalana izany ka sendra amin'ny toerana mamay amin'ny fotoana ratsy ity Sergio ity ka izay no nahatonga azy tratra nidaroka nataon'ny fokon'olona atao Toamasina izao. Any Toamasina raha teo moa iaraha-mahita sy iaraha-mahalala fa tena mamay amin'izao ankehitriny izao ka efa tena sorena ireo vahoaka noho ny afitsoka an'izay tsy fandriampahalemana izay ka tsy tafanadihady intsony amin'izay tena nahavanondoza na ihany koa ny olona izay tsy tokony nahavita hanao an'izay asa fangalarana izay. Ka izany ny trangan-javatra izay nanjo an'ity Sergio izay tena mbola zatovolahy ary isany niandraindray ny fianakaviany mba ho rehareha ity no maty voadaroka noho izay fitsaram-bahoaka tany an-toerana izay. Ka ny hafatra amin'ny manaraka dia hadihadio hatrany aloha ny olona anankiray mialohana hanaovana an'izay fitsaram-bahoaka izay fa sao dia mahafaty olona tsy tokony hovonoina tahaka an'izao nanjo an'i Sergio izao. Ka dia mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo izao ary aingane ho tsara levenina ny maty ary ilay tena nangalatra kosa aingane mba ho tratra. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.